La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Vaovao ny taona samy maniry ny hanaovan'ny fiainany tsirairay fanovana izay miainga amin'ny finiavana sy fahavononana na eo anazany olana goavana tsy maintsy ovahana indrindra amin'izao krizy nateraky ny valinaretina Covid-19 izao. Ny adidin'izay arahanao anaty matoan-dahatsoratra Gaëtan Andriatsina. Dimy ireo namoniana nandritry ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao raha nitatitra azo tao amin'ny CSUJ raha tamin'ity androany ity. Mitotaly 720 sy 200 ireo narary tonga teny an-toerana. Nahitana fiainana hatrany amin'ny 4.1 isan-jato ny tany arikarena faobe teto Madagasikara nandritry ny taona 2024 raha ny antotanisa izay navoaka ny banky iraisam-pirenena ny volana desambra teo. Madagasikara arak'izany ny firenena manana saramisa ambany indrindra aty Afrika. Nanaovana fomba ary tsy maintsy nividianana lamba ary nalevina tahaka ny olombelona ilay fatin'ny ilay dauphin atao amin'ny plage ambondrana Nosy-be. Manana ny tantarany ary manana ny maha izy azy ny dauphin ho an'ny foko sakalafa indrindra ao Nosy-be. Maresaka iraisam-pirenena miditra amin'ny fiodinana faharoa ny fifidianana filohampirenena any Niger araky ny hanambarany teo anivon'ny vomiera mahaleo tena misana ny fifidianana any an-toerana. Fifidianana izay ho tanterana ny volana febroary ho amin'izao. Ny ateten'ireo vetrany. Filanitra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity dia vaovao ny taona samy maniry ny hanovan'ny fiainany tsirairay fanovana izay miainga amin'ny finiavana sy fahavononana na eo aza ireo olana goavana tsy maintsy ovahana indrindra amin'ny izao krizy nateraky ny valinaretina Covid-19 izao. Gaëtan Andriatsina. Ny farana ny taona 2024 manomboka ny taona vaovao raika amin'ny 2024 sika izao. Maromaro miteboka tsy maintsy arenina manoloana ny voka-dratsy nateraky ny Covid-19 nandritra ny tafa nataony tamin'ny vahoaka nanamafy ny filoha Andry Rajoelina fa ho taonan'ny asa taonan'ny fanarenana sy ny fanorenana ny taona raika amin'ny 2024 taona ametrahana foto-drafitr'aza vaovao sy amitana ireo efa natomboka hatrizay isan'izany ny lalana ny kianja ny bare sy ireo kianja manara-penitra maro hopitaly sekoly sy ny sisa. Isan'ny atao lara-pahamehana mandritra ity taona vaovao ity hoy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny sosialim-bahoaka, ny fahasalamana, ny fianarana sy ny fanabeazana, ny fisitrahana jiro sy rano, ny filaminana. Tafiditra anatin'ny velon-rano natao tamin'ny vahoaka izany. Na inona fikasana ampandroso, ho sarotra izany raha tsy milamina ny sosialin'ny vahoaka. Fiainana milamina, mivoatra, mitsinjony ho avy ary mamela ny sosiny tsara ho an'ireo taranaka any aoriana no andrandrainy rehetra. Ho atsaraina raha nanambaran'ny filoha ny tontolon'ny asa eto Madagasikara amin'ny alalan'ny famoronana sy fametrahana orinasa, manodina ny vokatra ato anatiny, ialana amin'ny fanafarana avy any ivelany. Itombo ny sehatra azon'ny tanora asa, itombo ihany koa ny vokatra sy ny fidiram-bola ho an'ny isan'ny tokantrano. Tanjona napetraka ireo, vinana natao, asa tsy maintsy hatrehana, ary hita maso sy azo tsapahitanana raha misy ny fahavitany araka ny fotoana voatondro. Tokony fanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fiovan'ny toe-tsaina sy ny fanovana fomba fijery. Vaovao ny taona. Fomba fijery vaovao no ilainy, fa tsy sanatria kory hiemotra na iverina amin'ny fomba fanao, hita fa tsy nampahomby hatrizay, na olon-tsotra, na mpanao politika, na mpandraharaha, tokony hanana finiavana sy fahavononana, ka hijoro sy hiaro ny tombotsoan'ny be sy ny maro. Asa fa tsikabaro ny filoha marana ny teniny nandritra io tafa nataony tamin'ny vahoaka malagasy io, ny fanovana ny toe-tsaina, no any lalana tokana ahafahana manatratra ny tanjony. Ako ny fety kosa indray dia dimy no namony enina nandritra ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao raha nitatitra azo tao amin'ny CSUJ raha tamin'ity androany ity. Mitotaly 420 sy 200 ireo marary tonga teny an-toerana. Abraham Randriamanana.
Tafiakatra 420 ireo olona tonga teny anivon'ny sapana mpamonjy vona ny CHUGRA ny andron'ny faran'ny taona sy ny taom-baovao raha ny antontanisa voaray teny an-toerana androany 720 amin'izany teo anivon'ny urgence chirurgicale raha toka 920 teo anivon'ny urgence médicale amin'ny ankapobeny loza teny anivon'ny fiarahamonina na ny accident à responsabilité civile no niseho tamin'ireo marary. Tao amin'ny urgence chirurgicale raha tamin'ireo roa andro ireo zany dia nisy 720 ny olona niraisina teo. Somary latsaka kely moa zany ny ohatra tamin'ny herintaona 520 fa ireo 720 ireo ny 400 tamin'ny 1 Desambra dia ny 420 omaly 1er janvier izany ireo. Tao anatin'ireo ny 320 voatery tsy maintsy natory taty zany tsy maintsy tazonina fa ny ambiny zany zany ny 520 rehefa vita ny fitsaboana sy fandraisana tanana dia afaka nalefa nody izy. Nisy fahafatesana anankiroa, roa tamin'ny 1 janoary, roa tamin'ny 2 janoary. Ny antsipirian'ireo 720 betsaka moa zany dia ny accident responsabilité civile ireo ny tena betsaka. Ireo zany 720 ny totaliny, 720, 220 azafady. Dia ny 730 no accident de circulation. Ny accident de la voie publique miaraka amin'ny ihany moa zany anankifolo. Dia nisy 720 accident domestique. Ny ambony zany aretina tsy mila tsisy accident fa aretina fiombona aretina zany. Nahitana fienany isan'ireo marary namonjy ny toeram-pitsaboana tetsy amin'ny HGRA raha ampitaina tamin'ny taon-dasa raha ny fanazavana. Urgence médicale sy ny toxicologie clinique indray dia tamin'ny 1 Desambra nisy anaky 7 ny olona nandalo tato, anaky 7. Dia ny 4 tamin'ireo ny voatery ny tazonina fa ny 5 zany rehefa natao ny fitsaboana maika dia afaka nalefa nody izy. Ny 4 tamin'ireo anaky 7 ireo dia intoxication aiguë alcoolique, coma éthylique moa zany filaza azy noho ny fisotro toaka. Nisy accident vasculaire cérébral, nisy tentative de suicide na hoe fikasana amin'ny tena. Izany tsy nisy maty tamin'ny 1 Desambra tao amin'ny réanimation médicale. Fa ny 1er janvier indray mahaly zany 720 ny olona niditra tao ary ny 12 tamin'ireo zany rehefa avy natao ny fitsaboana rehetra dia afaka nalefa nody izy. Fa tamin'ireo 720 ireo folo intoxication aiguë alcoolique daholo, coma éthylique moa zany filaza azy ary dia nisy ray fatesana ray tamin'ireo intoxication aiguë alcoolique ireo. Izany. Dia zany somary hoe dia latsaka kely koa ny ohatra tamin'ny herintaona fa ty accident alcoolique ty zany tena betsaka tamin'ity. Dia izao ary zao tsika amin'ny teny izao mbola nisy anakiroa vaovao hoe miditra ao intoxication alcoolique daholo. Araka izany, isan'ny nahitana fitombony isan'ireo marary vokatry ny fahamamona tafahoatra teny anivon'ny hôpitaly HGRA nandritra ny fetin'ny faran'ny taona sy ny taom-baovao lasa teo. Nandeha nitsena ho an'ireo mpivarotra ny 1 Desambra sy ny taom-baovao nateo azany krizy isa-tokantrano vokatry ny Covid-19 fa dia hanantsena izay tsy araky ny eritreretina hoy ireo mpivarotra. Eo ny nasaina. Tokantrano maro no nikaikaika vokatry ny valandraitina Covid-19 izay niteraka ny fiboana lavareny. Na izany aza nanana ny oentomanana ny atrehana ny fety ihany ny isam-pianakaviana tamin'ny ankapobeny. Nandeha nitsena ny Ankoamamborona hoy ireo mpivarotra. Kisa zany zao ohatra hoe malafo 5 volana ohatran'izany hoe 10. Misy manana commande maromaro zany ohatra hoe restaurant na sala amin'izany. Tamin'ny restaurant zany eo amin'ny 10 eo nalay. Izy zao amin'izao tena vidiny gisa zao 5,000 alina 9 alina. Dia mivorontsiloza zao efa miakatra rahetsy mahery 7 alina faravakely. Vorombavy zany 5 alina. Nandeha ihany koa ny tsena ho an'ireo mpivarotra zava-pisotro ho an'ny andron'ny omaly manodidina ny 30 kazao ny Elaberalany. Ilay tsena aloha somary antontonony ihany satria raha mahalala moa ilay olona tsy manam-bola tratran'ilay confinement fa na dia zany koa zany ny bilonay zao teo amin'ny labera kely zao nalany 20 kazao zay. Labera be plutôt teo amin'ny 10 kazao. Zany hoe mbola azo iafina ihany raha oharina tamin'ny taona lasa. Mandeha be mihitsy tamin'ny taona lasa. Misokatra tsena vao maraina dia be olona mandraparivinandro. Fa tamin'ity zany somary amin'ny arivariviny ihany mba bebe olona.
Tsy tahaka anisan'ny taona ny olona manokana vola ampilalaony zanany eto Ambohijatovo raha nambaran'ireo tompona andraikitra, ny mpijery sy ny mpanontany no maro anisa. Nena zany le izy tena hita hoe efa me tsy de tena mety hoe tsy de tena miraiky amin'le zao tsony zany ny olona fa mety resaka sakafo sy ny karazany amin'le fety. Fafa ihany le tamin'le taloha le tamin'ny taona sotry zany. Tena amin'ny atsasany ngamba raha zay maximum zay atsasany zay fa mety atsasaka latsaky ny 50% ngamba tena. Ry tamponneuse ry auto tamponneuse zany tena mahaliana ny olona dia 5,000 ka 5,000 ny lafo indrindra dia 2,000 ny ambany indrindra. Lany vola tamin'ny fety sy hiatrika indray ny fiainana andavanandro ny ankamaroany ny faneho-kevitra ireo ray aman-dreny ka nitondra ny ankizy mandindeny no sisa atao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fanatanterahana ny zone de libre échange continentale africaine ivondrona n'ireo firenena miisa 420 aty Afrika. Na izany aza mbola maro ny olana tsy maintsy hovahana ahafahana mampiatra izany. Gaëtan Andriatsilavo. Isan'ny tena lehibe hitambarana ny zone de libre échange continentale africaine izay nanomboka ny voalohan'ny volana janoary 2024. Tanjona ny azona olona hatrany amin'ny 1 miliara sy 3 tapitrisa sy vola manodidina ny 400 sy 3,000 miliara dolara. Milaza ireo mpikambana fa fomba iray ahafana manitsika ny fifanakalozana eo amin'ny samy firenena sy ametrahana fahafaha mamokatra mahomby ho an'ny kontinanta afrikana io zone de libre échange continentale africaine io. Anala mifatran'ny olona ny tapitrisan'ny maro io zone ekonomika hitambarana io manomboka izao hatramin'ny taona 534 hoy ny eo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Ny fafito amin'ny folo ny volana Jolay 724 i Madagasikara no nanao soni ho mpikambana. Lanonana izay natao teny amin'ny ilapam-panjakana Iavoloha ary mbola tsy nisy afa-tsy firenena 720 no nanao soni tamin'izany fotoana. Tanjona ho an'i Madagasikara ny fampivoarana, ny fampandrosoana ara-toe-karena sy sosialy ary ny fisokafana amin'ny tsena lehibe, anatsarana ny fifanakalozana aty amin'ny faritra Afrika. Nahetsika indray ny 7 Jolay 724 nandritra ny feonambe ny fivondronambe afrikana ny zone de libre échange continentale africaine. Ny 2 Jolay 2024 vao niroso tamin'ny fanatanterahana azy, saingy na emitra noho ny fisiany ny valanaretina COVID-19. Ankoatra ny fisiany ny valanaretina, maro ihany koa ny sakana tsy maintsy hitadiavana vahaolana, isan'izany ny faratsiany lalana sy ny zotra andalamby, ny adila politika, ny dingana tsy maintsy arahana amin'ny fitantanan-draharaha sy ny sistany, ny kolikoly sy ny maro hafa. Adihevitra mbola mipetraka ihany koa ohatra ny votoatin'ny offre tarifaire sy ireo listy ireo vokatra hiaran'ny fampidiana-ketra. Nanao soni avokoa ny ankamaroan'ny firenena afrikana. Amin'ireo firenena misy 420, ny 430 no efa nanao ny ratification na ny fankatoavana. Amin'ireo firenena misy 430 hatrany, ny 140 no efa nankato ny fampianana ny hetra alain'ny fatiseranana. Dingana tsy maintsy ho lalovana ny fisian'io zone de libre échange continentale africaine io ireo manam-pahaizana nanio ny heviny. Dingana tsy maintsy ho lalovana amin'ny politaonany maro ary tsy maintsy miainga tsikelikely ahafahana manatratra ny tanjona. Nahitana fianana hatrany amin'ny 4.2 isanjaton'ny tany arikarena faobe teto Madagasikara nandritra ny taona 2024 raha ny antotanisa izay navoaka ny banky iraisam-pirenena ny volana desambra lasa teo. Madagasikara no firenena manana ny salanisa ambany indrindra aty Afrika. Abraham Andriamana. Ny enatra amin'ny 4.2 isanjato ny tahan'ny fiarakarena teto Madagasikara nandritra ny taona 2024 raha ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena ny volana desambra lasa teo. Arak'izany, ny firenena malagasy no manana ny arikarena ambany indrindra nandritra iny taona lasa iny raha oharina amin'ireo firenena afrikana hafa izay ny enatra amin'ny 3 isanjato ny arikarena nandritra ny krizy ara-pahasalamana. Etsy ankilany, raha ny antotanisa navoaka ny fanjakana tamin'ny alalan'ny lalana amin'ny feny tetim-bola-panjakana ny amin'ity taona ity, nahitana fiainana hatramin'ny 3.4 isanjato ny tahan'ny fiarakarena raha ny fanazavana. Sy elanelany be mihitsy eo amin'ny sanisa nomeny fanjakana nanteny anaty finance sy ny tomanisa ataon'ny banky mondiale manokana amin'ny taona 20 sy 2020. Satria raha ny loi de finance 2021 izay eo andala io zany izy promulgation laza fa hoe moins 3,8% ny fiainan'ny
arikare-pirenena tamin'ny taona lasa iny a nefa amintsika amin'ny teny zao en parallèle amin'ny loi de finance mihitsy zany a dia ny banque mondiale no namoaka sanisa milaza fa hoe plutôt moins 4,2% ny décroissance économique Madagascar tamin'ny taona 2021. Ny fisian'ny krizy nateraka ny valinaretina tamin'ireo orinasa samy hafa manerana ny nosy no isan'ny niteraka ny fiainan'ny Arkarena raha ny nambaran'ny filohan'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar. No mafisiny ihany koa fa teboka maro no tokony hotohanana sy hitondrana fanatsarana amin'ny lafin'ny ara-toe-karena, eo ihany koa ny fanatrarana ny tanjona amin'ny fampiakarana ny Arkarena amin'ity taona ity. Dia hoe angamba mila ezaka mafy mihitsy ho an'ny taona 2021 ity anarana zany rehetra zany satria amin'ny fanjakana mitetika hoe 4,5% ny taux de croissance amin'ny 2021 ao anatin'ny loi de finance. Ny banque mondiale dia fa tonga sahady milaza fa hoe araky ny fahitana ny loi de finance io a dia loatra mihitsy zany fa raha misy dia misy a 2,1% taux de croissance Madagascar amin'ny taona ho avy dia hoe tokony asiana ezaka be mihitsy na relance économique izy io a mba ahafahantsika aingana mihitsy ahatratra fitombon'ny Arkarena any amin'ny 6%, 7%, si possible dès l'année prochaine amin'ity taona ity a mila ezaka be amin'ny lafin'ny dépense déficit budgétaire, amin'ny lafin'ny endettement, amin'ny lafin'ny fampirisihana ny sehatna amin'ny investissement, fampirisihana ny consommation locale, fampirisihana ny production locale. Izany zany a no tokony eritreretina raha ny matetika mahery izy a. Tsy aivina, anatin'ny lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana amin'ity taona ity, tokony 4,5 isan-jato ny tahan'ny fiarakarena faobe tokony ho tratrarina, saingy raha ny nambarany teo anivon'ny GEM, ilain'ny firenena no manatratra enina isan-jato izany ho an'ny taona ho avy. Olona iray no namonia ny vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'ny herinandro raha ny tatitra izay navoaka ny CCO tamin'ity androany ity. Tamin'ireo fitiliana 27 natao, 720 no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ary 70 ireo sirana soamantsara. Hatreto 720 no mbola manaraka fitsaboana manerana nosy ary 220 no lavon'ny valanaretina. Tony eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay dia hoeny amin'ny parka Tsimbazaza isika. Eo ihany koa momba ny tranga ny afaka tany nosy be tany rehefa avy ary. Ahitra maitso Manakarena, fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao ny malagasy. Ireo ihany no ilain'ny Socolé mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy ao Antsirabe. Socolé, ny tsiro tena izy. We love chocolate. Safidiko maitso malagasy. Manon tetikasa finday mirazo ray ovolena Itelma.
andrakotra ala indray any Madagasikara amaitso mavana ity nositsika amin'izao noely zao manomboka amin'ny vidiny 39 000 ariary ny finday vaovao Telma Max eny amin'ny Telma Shop isaky ny finday Telma ray voavarotra azo ray ny voleny Telma dia mirary fety samatra ho antsika malagasy rehetra. Isanandro. Chocolat, Marie Eteri, sady vita avy amin'ny ronono velona avy any Antsirabe ary andramoangina ny yaourt chocolat vaovao, tsiro tropikaly hafakely, mangue sy corosol. Chocolat, ny tsiro tena izy. Miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Mbola mitony fialan-tsasatra ho an'ny ankohonana sasatsasany maro no safidiny hitsidika sy alavoly eny amin'ny parka Tsimbazaza. Maro ny zavatra niova teny an-toerana raha ny fanazavan'ireo mpitsidika ny alarana Evson. Maro amin'ireo fianakaviana no nisafidy ny hanohy ny fety amin'ny fitsidihany ny parka Tsimbazaza. Ao ireo olona avilavitra mamangy ny fianakaviany eto an-drenivohitra ka nandalo nitsidika ny zava-misy ao amin'ny parka. Fa zany hoe efa be ny tseo fa mahafinaritra be amin'ny fitondra makasika aloha fa misy zavatra vaovao koa zao tena marina. Mahatataty zao taky le rami vio. Ny tourisme dia efa tsisy tsotso reny. Ny ponja. Ny ponja ny ponja koa efa foana zao fa sisa ponja eo e. Hoe mahafinaritra sady mitomboavao ny andro mba mitsangatsangana. Zany ela fotoana ve no afaka andany andro fotsiny ela fotoana andany andro ianao tambavao hitanao asanao. Kale mba miaraka amin'ny famille dia mba hoe aloha mba aty amin'ny parka Tsimbazaza mandeha indraindray fa tsy hoe isa-taona mandeha foana. Sy zao avy any Tanjombato dia mba tondra kely any ankizy kely mba miala voly satria mba andro fety androany zany dia mba hitovy amin'ny zanakahoaka zany miala voly. Hitanao zany ato amin'ny parka zany misy karazana zavatra mbola tsy hitan'ilay ankizy kely zany no tena marina dia mba tiana hoe mba tiana ampahafantarina ny zareo zany. Ao ny vorona, ny ragidro, ny biby mihitsy. Efa ny mitondra sakafo kely mihitsy zany ana sakafo maivamaivana mba hoe hoentina aty. Ho an'ny ray aman-dreny, fotoana izao hitondrana ny ankizy ilalao sy hijery karazam-biby sy zava-maniry. Raha ny fanazavan'ireo misehatra amin'ny fampilalaovana zazakely ao amin'ny parka, niakatra ny mpanjifan'izy ireo nandritra ny fety. Niakatra eo amin'ny 5 isan-jato telopolo sao dia niakatra 50 mahery. Misy amin'ireo mpitsidika no nanolotra sosikevitra hanatsarana ny parka. Ny sosikevitra ngamba dia tsisy afa-sy ny hoe allo misafidy satria mbola betsaka ny biby hoe mety mbola sy tafiditra ato dia mba tokony ezahana ihany hoe aprimana satria miala ny amin'ny sisiny ihany zany efa manomboka tsisy na nipetrahan'ilay biby raha tsisy dia mba sosikevitra zany hoe mafisina ihany zany le fisiny mba mpanana le zavaboary dia mba tehirizana satria misy amin'ireny biby ireny tena efa tsy hitanao nanana sony dia izay mba karohana hoe ahoana ny fomba hiverenany eto Madagasikara. Mety misy ihany le izy fa lasa any ampitan-dranomasina dia mba haverina ho antsika eto Madagasikara. Manan-karena amin'ny resaka biby sy zava-maniry i Madagasikara ary isany ahitana ny ampahany maro amin'ireo ny ao amin'ny parka Tsimbazaza. Iverenantsika ny akon'ny fety dia mandeha ny tsena ny lasopy nanomboka omaly analana makafoka vokatry ny alcool.
ho an'ny mpivarotra izay nanaovana fanadihadiana mitombo avo roa eniny mpanjifa ary lehilahy ny 80 isanjato amin'izany iona saina. Tsy mitsahatra ny olona tonga mihinana lasopy eto amin'ity mpivarotra ity nandritra ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana. Makafika vokatry ny fisotroana alcool avokoa ny ankamaroan'ireo mpanjifa, ireny paty instantané ireny no ampiasaina eto. Zay mikarakara lasopy zany ny tena ataona eto. Anty kafoka ozy zalahy, le manala makafoka rehefa le mba weekend na amin'ny andro fety. Ny mampiavaka anay zany eto tsy dia le ohatra zao izao hitanareo zao hoe eto voakarakaraina ny sakafo fa tsy le hoe efa any ambilany dia tonga dia loharana fotsiny. Fa rehefa tonga eto ny client dia commande dia zay vao mikarakara. Tamin'ny fetifety izany nandeha mitsena, tena nandeha izy tamin'ny nampiakatra foadio zany nampiasainay tao anatin'ny fety. Raha ny fikarohana natao mahatonga ny fihenan'ny tany siramamy ao anatin'ny rà sy tsy fampin'ny rano ao anatin'ny vatana ny zava-pisotro mamamo izay mahatonga ny olona iray akafoka. Isan'ny maro mampiasa rehefa makafoka izay ny fihinanana lasopy. Antony io manafaingana ny famenoana rano ao anatin'ny vatana ny lasopy ary manosika ivoaka ireo alcool tavela ao anatin'ny vatana. Misy ihany koa anefa ireo mampiasa fomba hafa toy ny fisotroana ranobetsaka, ny fihinanana sakafo tsy be menaka ary ny fakanaina. Fa ny tsara indrindra hisoroana ny makafoka dia ny tsy fisotroana alcool. Lafa mavao hafa kosa indray dia nanaovana fomba ary tsy maintsy nividianana lamba ary nalevina tahaka ny olombelona mifatiny ilay dauphin atao amin'ny plage Ambondrona Nosy-Be. Manana ny tantarany ary manana ny maizy azy ny dauphin ho an'ireo foko sakalava indrindra ny ao Nosy-Be Gaëtan Andriatsilavo. Fatana dauphin iray no hitan'ny mponina atao amin'ny plage Ambondrona Nosy-Be. Mbola tsy fantatra treto ny antony nahafaty azy, saingy nisy ratra hita tao ambadiky ny rambony. Miavaka amin'ny zava-mananaina ao an-dranomasina ny dauphin noho izy manana tantara manokana. Ho an'ny amin'ny faritra avaratra, isan'ny manavotra ain'olona ny dauphin ary milalao miaraka amin'olona. Raha ny tantara hatrany, isan'ny nanavotra sy nanampy ireo sakalava tamin'ny andron'ny fanjanahantany fa hampanjaka ny dauphin. Raha nahita ny fatin'ilay dauphin tahaka izao ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara, indrindra ny ao Nosy-Be, misy ny fomba mampanao tsy maintsy atao. Dauphin na fesondrakoa zany agnarany amintsika gasy. Ka navy ny moala riva zio navy eo todeto ary sambasambany. Dauphin ma naty ny todeto. Navy misy ndraiky iny ty trozona amintsika gasy na baleine tamin'ny taloha teto. Fa tsy natao fomba ohatran'io. Ino ma hoe azoko lazaigny mikasiky ilay fesondrakoa. Fesondrakoa ndraiky tandraly mitovitovy. Satria maro io zegny tamin'ny andro taloha fanjanahantany. Gorizany sy ny zafiny fotsy. Ka nilefa ro zafiny fotsy iny dia nivarigna andrano. Io zegny ny sevalindreo nivarigna andrano tamin'ny taloha. Zegny azoko zavaigny mikasika zegny nanaovana fomba ohatran'io satria mabaka andrano ro tandrano zegny tombo. Nosy-Be eto fo magnano izy io sa amin'ny tapany avaratra ny Nosy ity jiaby zegny magnano izy io zay ny tany todiana ary io zegny tsy matimaty ho azy karaha io fa misy raha midona izy ova izy maty karaha io ary tsy maintsy tody antety fo izy koa rehefa maty izy. Ny areta tory alina iray ity fatana dauphin ity ary natao fomba tahaka ny razan'olombelona, nividianana lamba ary nalefa natao amin'ny plazy Ambondrona.
izy ny fomba ny antandrano zay nanaovana izy ary izy fomba ny zafiny fotsy ka halevigny amin'ny tamboho izy fa tsy halevigny antety zegny ny fomba maha be za eto amin'ny tanàna sady membre CLB eto ny afatrafitra ataoko raha ohatra nahita tandraly soit fesondrakoa io na baleine mama inty feso na dauphin ka tsy azo alaigny tsy azo vonegny ary tsy azo hoanigny. Lafa vaovao hafa kosa indray dia misy andro ratsy roa mifonina ao amin'ny ranomasimbe andianina. Ny voalohany dia nahazo ny anarana Danilo 5.3 kilometatra avaratra atsinanany Antalàna no misy ny fohibeny. Ny faharoa kosa izay andalam-piforonana izay any amin'ny 702 kilometatra antsinanany Antalàna. Raha ny tombatomban'ny mpamantatry ny toetry ny andro tsy misy fiantraikany toetry ny andro eto Madagasikara izy ireo atao anatin'ny 7 andro manaraka. Izay ny vadiantsika maresaka iraisam-pirenena dia miditra amin'ny fiodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena any Niger araka ny nambarany teo anivon'ny Voamera Malio tena misana ny fifidianana any an-toerana. Fifidianana izay ho tanterana ny volana febroary ho avy izao fanadina. Tsy nisy nahazo ny antsasamanila tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany Mohamed Bazoum sy ny filoha teo aloha Mahaman na Ousmane ka iroso amin'ny fiodinana faharoa ny mpifidy any Niger ny 20 febroary ho avy izao araka ny nambarany teo anivon'ny Voamera Malio tena misana ny fifidianana. Raha nivalin'ny fifidianana fiodinana voalohany i Mohamed Bazoum no nitarika ary nahazo ny salanisa 7.30 faingo 3.30 isanjato raha 7.10 isanjato kosa no azo ny Mahaman na Ousmane. Na tratra 7.20 faingo 7.20 isanjato ihany koa ny tapa-avitrina tamin'ity fifidianana ity ary 5 faingo roa tapitrisa nisan'ny olona nifidy. Raha ny fanokevitra mizotra makany amin'ny fanatsarana ny demokrasia any an-toerana ny trangazavatra misy ankehitriny. Samba ny teo amin'ny tantaran'ity firenena ity no isy filoham-pirenena Amperinasa otombiasa ny filoha teo alohany raha ny fanazavana hatrany ary hatreto tsy nisy korotana fa nanaiky ny voka-pifidianana ireo mpandray anjara rehetra. Dia izay mamarana vaovao tamin'ity androany ity hankasiany nanaraka izany soava tsara Adolphe Tongo. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavao.